isaorana be dia be tsika aloha mifandraisana tonga maro ranareo hoe tonga ny vahiny dia misaotra indrindra mifandraisana ny tena ho ataontsika eto androany zany ifampizarazaritsika hoenonay zany tena ifantatra zany hoe ohatry ny ahoana ny fampiasanareo an'ilay fitaovana inona ny mety inona no azo lazaina hoe tombontsoana nananareo an'ilay fitaovana dia inona ny mety mbola olana inona ny etaetantsika raha hoe iroso kokoa tsika andalina an'izany atao hoe famantarana ny toetrandro zany. Apprenons son école à Mibasa, commune Pofuro, son école à Zenteto et Sandne, amini chez Prata, no masa no tafatsangana. Dia ireo zareo nefa volana miziny Sandre indrindra nefa anisan'ny voalohany amin'ny ataontsika hoe fanesiketsehana hevitra rehetrarehetra tena efa anisan'ny hoe voalohany lasa lavitra zareo reto. Alohany anombohan'ny resaresahanareo ny zavatra ataonareo eto, dia zavatra ilain'ny zavatra ampiasainareo azy ilay zavatra ny fiantraikany tsara na ratsy tamin'ny fiainantsika andavanandro dia tsara manamaro hoe ireto olona tonga reto zany reto dia tonga dia mandray ny vatana manao mikirakira ny vatana nireny vinavinaalefantsika ireny raha misy etaetantsika raha ohatra hoe omena fitenenantsika avy eo dia tonga dia avy refoana azy mivantana amin'ny resaka vinavina sy resaka toetrandro tsika ny sehatra. Oety zany azo repesinao sara izy raha mahazo 10 androany mahazo 5 plus mahazo 20 ohatra ohatry zany mbadika plus dia azo kazinao sara hoe izao no mandona azy io tany io dia nampindry ireo an'tiky termometre tiako moa zany dia vao maiky misy fiantraikany aminay ilay izy zany hoe tena miasa aminay satria raha mboly botrika asika na mboly azo maharitra asikany amin'ny fotoana manakonay ohatry ny ahoana na be ny rosankorana azy sikany ao ohatry ny ahoana ny taninandro dia tena misaotra besaka anareo nanolotra anazy tianay fa tena miasa aminay zany izy ary koa ohatra besaka anareo avao koa rô nandehanegna atsika ary mety minao angamba iaho fa sy andehandefa tany nareo fa tonga vaovao sara ho anay avao koa amin'izay resaky teo zany satria efa sy vitany aminay atao sanaka zany misitraky anazy ty tompoko fa tena mielivetraka aminao commune hafa koatra ny eto amin'ny commune Poforo. Fagnampinan'izay moa hoe mba taloha zany mamboly sy lala misy hoe fetrany rano hamilena da mamboly ho azy zay zany tena tombosoa zakabe indesinizy tiky amin'ny hafanagna lahateo avao koa moa dia efa izy ny resaka température hoe mafana aby satria mila mifampiakiny misiny zany izy roa io rano sy ny masoandro leo alikalofagny le ohatra hoe bolozy fa miamay miamay izy zany ohatran'izay zany zava-dehibe tena important misy fidian'izy roa io. Sy resaky fambolena reto hoe nahazo tombosoa aminazy ty zany fa amina tantely zao raha ohatra hoe tomba maso fosiny ny atao anazy raha ohatra mieriko gnany zao dia etantely nefa zany misotona amandoana zany hoe mitombo kokoa zany taux d'humidité-na tantely raha ohatra ka sy voafarisinao sara hoe ahoana zany amandoana tany zany ka raha ohatra manao récolte anao mbola mando io tany io zany manao miziza vokatra zany manao récolte an'iny tantely igny dia minonana fa ambony be taux d'humidité-n'igny rano tantely igny zay ka raha mba misy zany zavatra tena defesanao anazy sara satria ny zavatra rehetrarehetra zany sotominy tantely io na fofona io fofona rasy sotominy possible ho isy tay araka io raha misy fofoka tay possible ho isy fofoka paraky io raha misy fofoka paraky io rano io koa zany rehefa mando io tany io dia mbola misotona koa io ka miandro andro saika firaha eo amin'ny telitelo andro mafana eo anao zany zay vao afaka manao récolte satria miena koa no amandona amin'igny zany ka fagnamafisako an'izay zany sy vitany fambolena raika avao zany sitraky aminazy ty fa atramina fiompiana ara dia izy nanomezaka exemple raiky teo igny hoe mila anazy io ka raha mba mety ireo tompoko aka mba misy mba sarasara kokoa entinay ampivoatra fari-piainanay amin'izy roa tonta zay da manana anareo hoe maro da manana ambony. Ny fitaovana ampiasaintsika moa mijery resaka température gn'androany ny fantatry da miaka hoe omaly androany lasa amin'ny vinavinan'ny toetrandro isika hoe vinavina ao agnatin'ny herignandro volany raiky dia zao aby aketo mpamilegny tosiny azo atao mba fitaovagna ohatran'ireny koa ahoana koa ahafantaranay hoe izao vinavina agnatin'ny toetrandro. Misy tokoa le fitaovana ary azo atao zay zay fa ho alefanay amin'ny zareo le izy mitantsoka moa zany ny fomba fiaraha-miasa amin'ny taratasy izay da zay isorana anazy eto hatramin'izay dia zahay tompon'le teknika tompon'le fahaiza-manao dia rehefa tsika ny zavatra tena ataontsika zany dia le hoe
zavatra tsara mora nefa azahoany rehetra tombo mba ahafahana manam-paritakazo be dia be indrindra. Dia zany tena omena antsika aty fa hitantsika eo ny fanaovana an'izay fa ny rariana zao ataontsika izao zany zao sy ny fanaizantsika manam-pirofo fa teny ilainy ty zavatra ty no manosika ny mpamatsy vola hanosika atsika. Zay zany moa dia zava-dehibe iray zay pirofonareo le izy fa ilainareo le izy mety aminareo le izy hainareo mampiasa anazy dia inona marimarina kokoa fa itoy io dia zahana ny anatsaratsara anazy. Ahoana indray no antsika ampiasana an'izay totanisa zay any amin'ny resaka fambolena. Araka fantatsika moa rehefa mamboly tsika, ohatra hoe mamboly vary, mamboly tsaramaso na katsaka, dia efa fantatsika hoe efa somary mando ny tany vao manomboka mamboly tsika. Zay dia ahoana moa no ahafantarantsika hoe mando ny tany dia mijery atsika zany fa nisy orana dia mando le tany. Dia rehefa mamboly tsika, rehefa voavoly zany le masom-boly dia manara-maso an'itetsika hoe anatin'ny herinandro nisy orana ve. Dia raha ohatra hoe nisy dia betsaka sa kely, mentsika le betsaka sa kely aloha. Dia rehefa hitantsika zany hoe kely le izy dia misy le vaovao avoakany mety eo amiteny hoe amin'ity herinandro avy ty ohatra mbola ho maina dia efa miomana zany tsika tokony hanondraka zany tsika satria le teo efa tsy ampy dia amin'ny herinandro avy mbola tsy ampy dia mily tsika manondraka. Dia koa tsika rehefa mamboly ohatra hoe efa voavoly iray volana eo na ohatr'izay dia efa tokony avy tsika. Dia rehefa miava zany tsika dia somary mila fotoana maimaina. Fisorana anareo makadiro be, zaka be tena goavany na fohy tegna ny agnatika. Fa haela be zay neti-pambola neti-parazana zany igny nampiasainay ame fambolena na fiompiagna. Miankina amin'ny ria ambony ria ame Zagnahary. Fotoagn'ino gn'ambliagny botrika, akoho zao igny da ararotiny. Da zay amboarane Zagnahary anazy agny da navita iaho zay. Zay zako hoe zava-misy. Fotoagn'ino gn'ambliagny kazaha. Efa managny emploi du temps zany razantsika taloha tagny. Vola mitafoa. Mois de septembre zany. Mila mianatra. Mois de septembre. Volana sakave. Mois d'août zany. Eo amizay zany da mikomansy zany igny e vola kazaha. Jusqu'à mois d'octobre vola mitabe zany dia efa sy tokony ambolegny sanaky e kazaha satria matasaky le masoandro. Satria fambolegny zany neti-parazagna da miakika aminazy ambony ary. Ka rehefa nomenareo an'igny aikanezy le formation teo hoe izao tiky, izao gn'ako zao da afa pasariagna anay zao. Satria efa mandeha efa misy ziro zany ombanay megnagna ary voasotro zany le lalagna ombanay entinay agnasaragna e fiaignanay. Isoragna anareo ho lava velogna anareo. Sakon'izy agnasariagna anay taloha zao da hoe mevagna, mevagna satria mangala fasariagna zao hoe dinareo zao. Misaotra anareo zanakay napitagny fahalalànareo amin'ny tagny, napiarinareo aminareo koa da ay zany napiatra aragnaza sakany sy andavany ity lova napetrakinareo aminay tiky. Lova maoko tiky. Lova entina agnasaragna fiaignany izao fiaignany efa mangidy dia mangidy. Efa sarotro zany gn'azo ilazagna anazy ame raha sarotro be. Tena sarotro be. Magnamevagna anazy eny kaza eny mboninahitra hay afaka sariagna. Saotra tompoko. Sorana be dia be amin'izay fiaraha-miasa zay sy fanatanterahana ny fampiasana zany ty fitaovana ty ho tombotsoan'ny Madagasikara ao anatin'ny fampandrosoana. Saotra tompoko.